ny fahasoavan'i Jesoa. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Raina izay any an-danitra fa afaka miresaka aminao hatrany isan'andro. Misaotra ny amin'ny sakafom-panahy omenao fa mahasoa ny fiainanay tokoa izany. Fanahinao masina hiasa aty anatinay ary mba hiainanay sy hivelomanay ny teninao Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Amin'izao zoma mahafinaritra izao ry havana dia hoy ny Tompo aminao, andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Fa hoy izy tamin'i Mosesy, izaho hianatra izay antrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Koa dia tsy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka izany fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Amen. Romanina 7:1-10 sy 1:4. Raha ny resaka fiandrianan'Andriamanitra ry havana dia izao, amin'ity Romanina 7 ity dia ahitantsika fa miresaka ny amin'ny tsy finoan'ny Jiosy na ny Israely ary hita misongadina ato anatin'izany ny fiandrianana, ny fahefan'Andriamanitra, ny masy mandidy azy, hitantsika ato daholo izany. Ambaran'ny Tompo eto fa ny famonjena dia tsy miankina amin'izay maniry sy izay mihazakazaka. Diso ny hevitra fa ny Jiosy raha toa ka hoe milaza ny tenany izy fa olona novidian'Andriamanitra manokana no ny maha-taranak'i Abrahama azy. Ny maha-zanaky Abrahama araka ny nofo dia tsy miantoka velively ny fitahian'Andriamanitra. Tsy amin'ny alalan'ny razam-be ara-nofo no mahatonga ny olona ho zanak'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ny finoana irery ihany. Manapaka amin'ny fahefan'ny ny Tompo, amin'ny famonjena. Asehon'Andriamanitra miharihary fa na amin'ny Jiosy na amin'ny jentilisa dia tsy miankina amin'ny safidiny ny famonjena fa miankina amin'ny safidin'Andriamanitra irery ihany. Ny anjara ny Jiosy na ny jentilisa dia ny mino ary mino an'i Jesoa, izay ary izay ihany. Tsy fandovana araka izany ny famonjena ry havana. Noho izany tsy ny mahataranaka mpivavaka no mahavoavonjy fa ny fandraisana ny filazantsara dia Jesosy Kristy. Amen. Mivavaka ary isika. Dia misaotra anao hatrany izay Tompo, ampianarinao ny teninao tahaka an'izany ary dengany amin'ny fiainanay dia mba hisafidy hatrany izay ny araka aminao Jesosy Kristy, ny ino sy atody anao, fa tsy hanana mihitsy fireharehana handalo aty an-tsaina ahafantaranaka mpivavaka na ny toy izany. Dia apetraka aminao indray ity tontolo andro ity Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.